Vangona ho aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Hiaraka amin'ny fandiniana soratra masina sika. Omany ny Salamo 7:70, andininy 7:70 hatramin'ny 9:50. Salamo 7:70, andininy 7:70 hatramin'ny 9:50. Aoka hitsangansika idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy: tsarovo ny teny natao tamiko mpanomponao izay nampanantenanao. Izao no mampionina amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona. Ny preare maniratsira, tsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho. Mahatsiaro ny tsipikao izay hatramin'ny taloha aho, Jehovah, dia mionina aho. Fahatezerana mirehatra no nahazaho noho ny amin'ny fanahy izay mahafoy ny lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivahiniako. Mahatsiaro ny anaranao noho ny alina, Jehovah, ka mitandrina ny lalanao. Izao no mitandrina ny didinao aho. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ny mbola anomezanao anay tombonandro hahavelomana. Velona tokoa ianao Tompo Andriamanitray, ka manome aina vaovao ny zava-boarinao. Fa mihoatra noho izany ny famindramponao. Tsinotsinona tokoa ny fahavelomanay raha tsy hamindranao fo izahay ka avelana ho eloka, dia toy ny maty ihany. Ko ankehitriny Tompo, misaotra ny mbola ahafahanay mamaly ny antsonao amin'ny fibebahana, manantena ny famelan-keloka avy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny koa no anantenanay fa haniraka ny fanahy masina ianao, homba ny fiangonanao, hanatrika ny fiangonanao, hampianatra ny fiangonanao. Amin'ity maraina ity andinika ny soratra masina izahay, dia ny famohan-kevitra avy amin'ny fanahinao masina no antenainay. Ary tsarovy ka tsy dio Andriamanitra ny toerana rehetra misy fanonona ny anaranao amin'ity maraina ity, naiza naiza manerana izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Ny Salamo 7:20 andininy 1 hatramin'ny 9 farany no anjarantsika amin'ity voalohan'ny volana Aprily ity. Salamo 7:20. Isika rehetra mbola hiara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ianao no antsoiko Jehovah, ry vatolo ampiko, aza manetsy tadiny amiko. Fandrao raha mangina amiko ianao, dia tahaka izay midina ny andavaka aho. Mihaino ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho, raha mananatra ny tanako amin'ny fitoerana masina indrindra aho. Aza tao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany, kanjo ratsy ny ao am-pony. Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsiany ataony. Eny, manomeza azy araka ny vitany tanany, valio izy arak'izay endrehany. Fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanany izy, dia ho ravain'i Jehovah izy fa tsy ahoriny. Isaorana ane Jehovah, fa efa nihaino ny feon'ny fifonako izy. Jehovah no heriko sy ampiako, izy no nitokiny ny foko ka voavonjy aho. Dia mifaly ny foko ka ny hirako ny hiderako azy. Jehovah no heriny, ary izy no fiarovana mafy hamonjena ny voaosony. Vonjeo ny olonao ary tahio ny lovanao, andraso izy ka tezao mandrakizay. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hivavaka isika. Manohy ny vavaka nataonay teo izay ry Tompo, ary mangataka indrindra ny asan'ny fanahy masina mba hanazava aminay ny teninao, iorenanay tsara indray amin'ny finoana, ahatakaranay fa velona ianao Tompo Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iara hipetraka isika ry havana.
Feraha mandinika soratra masina araka ny salamo. Salamo fahavalo amby roapolo ny anjarantsika. Avereny kely ary ny lesona momba ny salamo. Tia manoloana antsika ity. Inona no hoe nisoratan'i Davida? Ny akamaroan'ny salamo. Aona koa? Mizara boky 5 ny salamo. Inona no mamarana ny isaky ny boky? Isaorana ny Jehova. Isaky ny fizarana amin'ny boky 5 dia mifarana amin'ny hoe isaorana ny Jehova. Jereo ohatra ny 2:7. Isaorana ny Jehova Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen dia amen dia ohatran'izay hatrany hatrany. Afa-tsy ny any amin'ny 50 manao hoe aleloia. Tsy izay moa. Dia inona koa no mbola azo lazaina? Izay foana ny tenen'ny olona io. Tononkira ampiarahana amin'ny zava-maneno dikany hoe salamo. Fampiasan'ny jiosy indrindra tamin'ny fanompoam-pivavahana ny salamo. Maloana antsika izy dia voasoratra ka vakiana. Fa izay tena ny ainan'ny jiosy azy dia tononkira nampiarahana amin'ny zava-maneno fanao amin'ny liturjia na ny fanompoam-pivavahana jiosy. Sika moa dia niezaka nanao ny hira salamo dia isika koa dia mampiasa an'ireny ary tsy sika ihany fa fiangonana kristiana dia miezaka mandrafitra ho tononkira ny salamo. Izany hoe raha ny baiboly jiosy zany, soratra masina jiosy izay hatreo amin'ny Malakia dia azo lazaina hoe baiboly sy fihirana miaraka. Tsika zao miazo ampelantanako ity baiboly sy fihirana. Fa raha ny baiboly jiosy zany dia efa soratra masina sy fihirana miaraka satria bokin'ny salamo ao anatiny. Inona koa no mbola azo lazaina? Lazary andin-tsoratra masina indray atao hoe nitaizan'ny fanahinao na anisan'ny nampiorona anao tamin'ny finoana ao amin'ny bokin'ny salamo. Anandratra anao ary Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Ankalazanao isan'andro sy hiderany anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehova ka tokony hoderana indrindra ary tsakatry ny saina ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samy midera ny anaranao. Aiza izany? Any amin'ny boky fahafiry ary 145 direo aloha fa sao dia tsy izany. Iza ilay niteny teo dia aiza misy an'izany? Salamo fiderana mazany efa haitsika tsinjery raha tena mpanaraka ny fampiompivavahan'ny fiangonana isika. Aiza misy an'ilay izy teo? 145 5:7. Inona koa? Salamo voalohany sambatra. Fa tsy hoe sambatra maitsilala. Salamo 5:7 iny. Salamo voalohany dia aloha vakintsika fa fampitahana ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy zany. Hoanao iny salamo voalohany? Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny sainan'ny ratsy fanahy, tsy mba mijanona eo amin'ny falehan'ny mpanota, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehova no sitrany. Dia jereo rehefa ao dia misy fiovana tsindrim-peo. Ao ny hoe lalana eo amin'ny haha voalohany tsindrim-peo. Dia mivadika kely eo indray izy lalàna eo amin'ny haha faharoa. Ka rehefa mamaky an'io soratra madio tsika dia tokony ho malina ny amin'izany fa tsy mitovy avokoa akory le vaniteny anankitelo hoe lalàna ao amin'io soratra madio dia izany mandrakiriva koa ny baiboly mario tsara ny tsindrim-peo
rehefa mamaky soratra masika fa manova zavatra betsaka zany ohatry ny ohatra hoe tanàna ny lazaina dia indraindray hoe tanana indraindray hoe tanàna dia raha tsy manamarika ny tsindrim-peo sika dia diso ny hevitry ny soratra masina vakitsika mahavantana ny olona moa na dia tsy dia miditra am-piangonana ary izy eny na dia tsy mivavaka aza ny salamo 7:22 rehefa tsy mahita andriny soratra masina apetraka amin'ny filazana manjo izy dia Jehovah ny mpiandry ahy atao e ohatra misy manjo miditra atao am-piangonana omaly dia izy indray larobia dia izy indray zoma dia tratra Jehovah ny mpiandry ahy anatin'ny herinandro zany a Jehovah ny mpiandry ahy ary ny tena angandro ohatra hoe andro anankiray ka niditra amin'ny manjo anankiray Jehovah ny mpiandry ahy niditra amin'ny manjo faharoa Jehovah ny mpiandry ahy dia miandry fotsiny le dekona inandray zany zao ny afitsoko pastera ny Jehovah ny mpiandry miditra faharoa ty dia fa zany hoe mahavantana ny olona io ary na dia hoe fifaliana aza dia raisiny olona koa mazana ny salamo 7:20 mahavantana antsika koa moa ny salamo 7:1 rehefa tojo fahasoavana manokana fitahiana manokana isika dia ary sika iondrika vetivety ao amin'ny taratasy mikasika ny bokyny salamo izay efa fantatsika ihany ny dika ny teny ny hoe salamo psalmos amin'ny teny grika ary tehilim amin'ny teny hebreo izay milaza hoe tononkira na koa tononkira miaraka amin'ny zava-maneno efa nilazaina teo fa tena tononkira hombany zava-maneno ampiasain'ny mpivavaka jiosy ary mbola hombantsika kristiana ny bokin'ny salamo vavaka ankira ny mpanoratra tamin'ity anio tia dia ninina napetraka eto any hoe maromaro ny mpanoratra ny salamo ny akamaroany dia nosoratan'ny Davida amin'ireo salamo 50 ny 7 dia voamarika fa nataon'ny Davida avokoa zany hoe ny atsasany latsaka kely zany tsy izay moa ny 12 dia nataon'ilay mpitarika tokobihira atao hoe Asafa ao anatin'io ny salamo 7:70 dia taremarika zany tsy milaza laharana salamo hoe salamo dia hoe 7:70 dia salamo 7:70 fa ny isan'ny salamo ny soratan'ny Asafa ilay mpitarika antokobihira tamin'ny andron'ny Davida sady levita moa izany dia misa 12 misy matadidy ve anisan'ny salamo malaza ataon'ny Asafa ny salamo 7:70 nahoana no ambinina ny ratsy fanahy saika mibilasitra ny tongotro dia misy an'le hoe na dia levona aza ny nofoko sy ny foko mahavantana ny manamanjokoa mandray azy io raha lotika ny voko ka voatsindrona ny foko ao amin'ny salamo 7:70 zany ay biby ako tsy nahalala ny nosoratan'ny Korahita izay anankiray amin'ny fianakavian'ny Levita dia misa 12 anisan'ny mpihira koa izy ny nosoratan'ny Solomona mpanjaka dia salamo anakoroa nosoratan'ny Mosesy dia salamo anankiray ny salamo 70 araka ny notondrona eto ary zany emana sy etany zany salamo anankiroa no nosoratany ankoatr'ireo zany dia 50 eo no tsy fantatra mpanoratra amin'ny tononkira salamo ao amin'ny firanantsika dia ary amin'ny farany ary manamaky sika hoe misy anaran'ny mpanoratra ny hira na mpamorona ny hira misy hira nolovaina avy amin'ny misionera misy hira tena malagasy misy hira hafa ny nanao ny feony dia hafa ny nanao ny tonony dia ohatran'izay ty salamo ty voatolotra eny am-piandohana iza nanao an'io tononkira io Davida ve Asafa ve Korahita ve
izany nanolorana azy misy an'izany koa moa zany ao amin'ny bokin'ny salamo io. Salamo nataon'i Davida ho an'ny dahoaritsika natolotra eto ambany eto a ny fizarana 5 ao amin'ny bokin'ny salamo sy izay mety ho foto-kevitra iompanany zara 5 tahaka ny bokin'ny lalàna ny bokin'ny salamo. Dia ao amin'ny fizarana voalohany izay voatondra eo ny taremarika 1:7 milaza indrindra ny amin'ny mahampanjaka sy mahampamonjy an'Andriamanitra. Ny 2:7 hatramin'ny 2:7 dia milaza ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Ny 3:7 sy 9:20 ny amin'ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fifanekeny tsy mivadika. Fanekeny tsy mivadika. Ny 9:7 ny tantaran'ny famonjena sy ny fitondran'Andriamanitra. Ao le hoe salamo Mosesy hoe tahaka ny rivotra ny fiainan'ny zanak'olombelona. 7:100 hatramin'ny 5:100 miantso fiderana sy fisaorana. Fa na dia hoe nisy azo asongadana tahaka izany ary ny loha hevitra isaky ny fizarana amin'ny boky voalohany hatramin'ny boky 5 dia tsy milahatra araka ny foto-kevitra tena misongadina akory ny salamo ka hoe ny boky voalohany dia izao avokoa ny ao fa any antsefatsefany any dia misy karazana salamo samihafa. Ndao asika hijery ny boky voalohany izay misy ny anjara mofinainantsika androany. Ny zavatra misongadina dia ny hoe mpanjaka sady mpamonjy Andriamanitra. Fa rehefa jerena sy atomorona izy dia misy foto-kevitra vitsivitsy any antsefatsefan'ny boky voalohany ihany. Ireto izany: ny fahatokiana an'Andriamanitra ao amin'ny salamo 7:4 ohatra. Fiderana sy fisaorana izany hoe tafiditra any amin'ny boky 5 miantso fiderana sy fisaorana. Ny salamo 9 sy ny salamo 7:10. Io salamo 7:10 koa dia misy foto-kevitra iombonana amin'ny salamo 7:10 milaza ny hatsaran'ny tenin'Andriamanitra. Mamaky ny salamo 7:10 sika le misy hoe tsy misy teny na feo anefa. Donc vakiana fa mahafinaritra io tsy re izay feony. Salamo 7:10 salamo fiderana atao amin'ny boky voalohany izy. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Tena hoe aran'ny mpanoratra, kanton'ny mpanoratra mihitsy ny hitantsika eto amin'ity salamo 7:10 ity. Rehefa mamaky hatramin'ny farany sika dia mahita fa ny fiderana ny hatsaran'ny tenin'Andriamanitra indrindra no lazain'ny salamo 7:10. Dia izay no hitenenana amintsika koa hoe milahatra amin'ny salamo 7:10 ity salamo 7:10 ity. Any amin'ny 7 ohatra dia milaza hoe tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fandidian'i Jehovah, mahafaly ny fo. Dia mitovitovy firafitra amin'ny salamo 7:10 izy. Salamo fiderana sy fisaorana ny 8 sy ny 7:10 antsika tsenjery. Ny salamo 9 manahoana le izy? Inona ny salamo 9? Rehefa maky rehefa krismasy rery sekoly alazy. Indre afa-dio vetivety indray. Jehovah tomponay io, endre ny voninahitra anao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao, avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono no mpandrafy anao. Fiderana sy fisaorana, misy koa ny fangataham-pamelana izay tafiditra moa
any amin'ny boky faharoa indrindraindrindra miavaka amin'izany ny salamo faraiky amin'ny dimapolo. Ato amin'ity boky voalohany ity no misy ny salamo faharoa amby telopolo andiny voalohany sy faharoa izay tonontsika hitsenana ny famelan-keloka manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Ny fitalahoana amin'Andriamanitra, salamo 13 le olona tratra ny ady mafy miantoraka amin'Andriamanitra. Ny salamo faharoa amby roapolo izay salamo mesianika hoy isika, ilay misy ny teny manao hoe nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Ny faminaniana mesianika efa voalaza teo, salamo faharoa, salamo fahaenina amby folo, famaky amin'ny fotoanan'ny Pasika koa no hoe tsy ho fonao any amin'ny fiaina tsy hita ny haiko, tsy hamela ny ray masinao ho latsaka amin'ny lavaka ianao. Salamo faharoa amby roapolo, ireny atao hoe salamo mesianika, izany hoe salamo efa maminavina sahady ny amin'ny Jesosy Kristy, ny fahaterahany, ny fisandratany eo amin'ny fanjakana, ny andro Pasika, fijaliany. Zay ilay misy ny anjara mofinainantsika amin'ny ankapobeny. Ny salamo fahavalo amby roapolo dia mifandray amin'ny fizarana momba ny fahatokiana an'Andriamanitra ilay mpamonjy. Jery voambolana anankitelo isika. Manan-karena voambolana ity salamo fahavalo amby roapolo ity raha ny voambolana milaza momba ny finoana na atao hoe voambolana teolojika. Fa reto anankitelo reto no raisitsika ry havana. Inona amin'ny voalohany? Vatolampy, ohatran'ny hoe tsory. Tsory. Eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anjara mofinainantsika. Hoy ny soratra masina, ry vatolampiko aza manentsy tadiny amiko. Iny ndeha aloha tsika hijery teny malagasy kely, na hoe manentsy tadiny. Manentsy na tsy hoe manao écouteur. Aza tsetsemana reny sofinao Andriamanitra. So sendra hoe diso famaky na hoe maka sary an-tsaina fotsiny isika hoe manetsy tadiny. Inona indray ny hoe manetsy tadiny? Manetsika dia milatsaka ny ka. Dia inona indray izany? Manetsika sofina. Ny iray hoe manentsina. Manentsy tadiny eto. Dia indraindray manetsy tadiny, tsisy hainina. Milatsaka ny ka dia tsy mpanohizina hoy ny mpahay malagasy. Tia indray izao manetsina dia milatsaka ny a dia tsy mpanohizana. Tsentsemana ny sofina. So tsy haintsika fa tadiny zany ity. Etsehana indray ny sofina mba mihaino izany. Vatolampy. Inona no hevitra raketiny hoe vatolampy raha ny soratra masina no miresaka amintsika? Ny hoe vatolampy dia mampatsialo ny tantara ao amin'ny Exodosy 7:10, izay nanorenana ny fanekena. Izany hoe raha miteny izany hoe ry vatolampiko dia tena mahatsiaro ny faneken'Andriamanitra ny mpanao salamo eto. Vatolampy koa dia mandrafitra ny vohontanin'ny jiosy ka amin'ny loza mananontanina dia any amin'ny vatolampy, any anatin'ny vatolampy, any ambanin'ny vatolampy lehibe no mihery mitady fiarovana ny vahoaka Hebreo, ny jiosy. Raha misy loza mananontanina dia any anaty vatolampy, any ambanin'ny vatolampy no mihery izy. Tadintsika ny tantaran'ny Saoly sy Davida. Dia inona koa ny amin'ny vatolampy? Matadidy ve nareo tantaran'ny zanak'Israely ihany? Nampisy rano. Raha miteny ny soratra masina eto, miteny momba an'Andriamanitra hoe ry vatolampiko, dia milaza
famonjena ao anatin'ny tsy fisiana zany, ao anatin'ny fahamainana. Dia tadidio koa fa Jesoa atao hoe vatolampy a, raha nitononkiratsika ohatra hoe Jesoa tompo vatolampy vatovo afantiana. Dia inona koa no mbola resahana? Arak'izany a fiarovana ny vatolampy, milaza fahatokiana an'Andriamanitra. Hovakintsika ohatra ao ambadika kely eo ny Salamy 8:2. Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ho aho ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy iapingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ho aho. Berimberina ilay hoe fiarovana, tena fiarovana ny tompo, vatolampy. Raha miteny zany ny mpanao salamo hoe vatolampy dia milaza ny fahatokiana, ny fanantenam-pamonjena ao anatin'ny fahamainana, arak'ilay hoe vato no velesina lasa rano. Ny fahatsiarovana ny fanekena tamin'ny namoahana ny zanak'Israely avy any Egypta, ny fametrahana fahatokiana amin'Andriamanitra. Io teny anankiray io zany dia azontsika hamoahana hevitra efatra raha mitory teny isika momba an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra vatolampy dia fanantenana ao anatin'izay heverina hoe fahamainana, fanomezana aina vaovao. Momba an'Andriamanitra vatolampy, fanekena tsy miova, fanekena mafy vatolampy. Momba an'Andriamanitra vatolampy, fiarovana, satria ny voatanin'ny Jiosy any anefitra dia narafitry ny vatolampy be dia be ka rehefa misy loza dia miery any amin'ny vatolampy ny zanak'Israely. Fahatokiana, fanekena tsy miova, famonjena ao anatin'ny fahamainana tsy fisiana, dia ny fiarovana. Afaka raha mandray ny fotsiny zany ianao hoe ry vatolampy dia mizara efatra ny toriteninao. Raha te hitondra toriteny mizara efatra ianao, raha ohatra hoe zaraiko roa dia ilay ao amin'ilay fanekena mafy vatolampy sy ny ohatra hoe fiarovana ihany no toriako dia izay zany. Izay ilay hoe heviteny. Afaka mandray isika ny tantaran'izany hoe fanekena natao tao an-tendrombohitra Sinay, fanekena tsy miova, ny Exodosy 20 no iorenany. Raha fiarovana dia afaka ampiana ny Salamy 8:2 teo sy ny firafitry ny votany izay azontsika jerenany amin'ny diksionera amin'ny baiboly sy amin'ny fikarohana samihafa. Ndao indray ary sika ny amin'ny hoe vonjeo. Eo amin'ny 5 dia nisy voambolana anankiroa ny raisina, ny amin'ny hoe vonjeo ny olonao sy ny hoe taio. Vonjeo teny hebreo hoe iasha, eo amin'ny 5, izay midika hoe manavitra, mamonjy, manome fiarovana. Andriamanitra eo zany dia mpamonjy. Izay ilay loha hevitry ny Salamo boky voalohany, mpanjaka sy mpamonjy Andriamanitra. Andriamanitra eto zany dia mpamonjy, manavitra ny olona amin'ny loza sy ny fahavalo. Io tsy loza ara-batana fotsiny fa ny loza maha olombelona rehetra, vatana, saina, fanahy. Inona no hoe taio? Baraka. No hoe taio dia ny hebreo hoe baraka, dia amin'ny 5. Inona ny voalazao? Vonjeo ny olonao ary taio ny lovanao. No hoe taio dia milaza hoe baraka tsodrano, fanomezana fitahiana, fanomezana fahasoavana. Ilay Andriamanitra ivavahan'i Davida eto zany dia azo ny antoka fa Andriamanitra loharanon'ny fitahiana, loharanon'ny fahasoavana.
hoe fitahiana dia tsy harena ranofo ihany fa ny ara-panahy, ny filaminana sy fitoniana, fahasalamana. Any ny tena harena ilay fiadanam-po. Misy olona tena marary mafy, hitantsika izy mijoro vavolombelona fa manana fiadanam-po izy. Izy indray ary mampahiry anao rehefa tonga ianao mampandray na mamangy azy. Izany harena tsy hain'izao tontolo izao omena izany. Zao tsika hijery vetivetiny hoe inona ary moa no mahasamihafa ny fitahiana sy ny fahasoavana. Mba misy iteny ve isika? Amin'ny fahafantarana ho azy inona no mahasamihafa ny atao hoe fitahiana sy fahasoavana. Inona ary no hitoviny ary aloha e? Samy avy amin'Andriamanitra. Ohatra mitady ahay ty ray aman-dreny ty a. Hoy izy hoe fitahiana ho an'ny voatendry, fahasoavana ho an'ny rehetra. Ahoana ny hevitra ao amin'izany? Izy aloha dia samy avy amin'Andriamanitra. Ao ary sika hijery. Azadinoina fa ny hevitry ny hoe fahasoavana efa naverimberina tamintsika dia fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Tsy mendrika akory kanefa nomeny ahy. Io zany ny fototry ny fitahiana. Ny fitahiana kosa mifandrairay amin'ny tenin'ny ray aman-drenitsika teo dia vokatra io fahasoavana io. Zany hoe ny fitahiana dia miorina amin'ilay fahasoavana. Nomena maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika azy akory. Ary ny fahasoavana dia natao an'ny rehetra fa adalana izay tsy mandray. Fahasoavana hamonjena anareo. Tsy avy aminareo fa avy amin'ny finoana. Io Jesosy Kristy nomena maimaim-poana ho an'izao tontolo izao. Fahasoavana izany mba ho famonjena izao tontolo izao. Fahazena handray ny fahasoavana kosa dia tonga velona amin'ny fitahiana. Velona amin'ny fitahiana. Ny hoe fahasoavana raha teny grika dia karis. Ny fitahiana dia hoe elogia. Eto amin'ny teny hebreo baraka ny fitahiana ary henna na hesed izy amin'ny teny hebreo ny fahasoavana. Hesed zany ohatrany hoe tsy hoe ohatrany hoe adika hoe famindram-po. Tena hoe grasy azafady. Grasy ilay izy. Dia izay no mahasamihafa andreo. Ny fahasoavana zany dia fototry ny famonjena. Fa ny olona izay nandray ny famonjena kosa dia misitraka fitahiana, ilay vokatra ny famonjena no raisiny avy amin'Andriamanitra. Dikany riavana. Avy amin'iza ny fahasoavana? Naloran'Andriamanitra ny fahasoavana dia avy amin'iza? Avy amin'iza? Avy amin'ny Jesosy. Azo resahana ve zany ny fitahiana ivelan'i Jesosy Kristy? Tsy maintsy makaiza daholo zany ny olona raha te hiresaka fitahiana. Tsy maintsy makao amin'ny Jesosy. Dia diniantsika indray ny fivavahantsika malagasy. Mahalana mba tsy ataoko hoe tsy misy mihitsy ny fanonana any amin'ny tompon-tsampy ny atao hoe fahasoavana. Ozongambonareo izay mbola tsy tamin'ny pastera tsy fantatray zany mamaky boky. Fa ny mahavantana antsika malagasy raha mivavaka, ny mpivavaka malagasy mba tsy hanaovako hoe mpanompo sampy, dia fitahiana foana ny tany saina. Zay. Marina zany sa tsy marina? Hotahiana azafady, hotahiana razana. Ho antsika zany raha manonona isika hoe tahian'ny tompo
azadonoina fa efa nandalo teo amin'ny fahasoavantsika. Iny ny fototra. Raha miteny zany sika hoe tahin'ny tompo dia tsy tonga foana zay fa ny anaran'ny tompo io a Jesosy Kristy. Tahin'Andriamanitra, tahiny era renareo e, ento aty zingy io. Zany ny ataon'ny olona any an-trano any. Batahin-drazana anie ianao mba eto aty zingy io. Mahavantana antsika ny hoe tahina fa azadonoina tsy tonga ho azy eo amintsika ny fitahiana raha tsy nandalo ny fototra isika dia ny fahasoavana namonjena antsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny fampianaran'ny soratra masina. Mpivavahantsika malagasy dia mahavantana antsika. Mpivavahan'ny Ntaolo malagasy fa tsy tsika malagasy. Mahavantana antsika zany hoe fitahiana zany hoe ny zavatry ny tany koa ny tena tenenina eo rehefa miteny an'izany ny malagasy fa tsy milaza zava-panahy. Fa rehefa isika kristiana ny teny hoe fitahiana dia ao anatin'izany ny fanafahan'ny tompo amin'ny fahotana ny fitahiany amin'ny lafiny materialy. Raha miteny hoe fitahiana ny mpivavaka sasany dia tena hoe ny fahasalamana, ny fanambadiana, miorina tsara, ny fahazoana izay irina, zany atao hoe fitahiana. Raha miteny zany eto ny mpanao salamo hoe tahio ny lovanao dia inona? Efa nandalo ny famonjena izy aloha. Jereo tsara ny firafitry ilay andininy vonjeo ny olonao ary tahio ny lovanao. Tsy misy mihitsy zany fitahiana ikoriana amintsika raha tsy voavonjy isika. Nandalo tamin'ny fahasoavana ilay grasy tao amin'ny Jesosy Kristy isika. Izy dikan'izany ilay firafitry ny teny eto amin'ity Salamo 8:20 fahasivy famonjena aloha vao fitahiana. Jesosy Kristy sy ny fahasoavana zay vao fitahiana mirarakopana. Indraindray voafandrika isika amin'ireo fampianarana samihafa ny tonga dia hoe fitahiana fa famonjena aloha manaraka ny fitahiana. Ndao ary isika hijery fodikevitra. Reto fodikevitra efatra reto anjaraina efatra io salamo anjara mofinaina antsika io. Ny andininy voalohany sy ny faharoa dia fiantsoana an'Andriamanitra mba hiay ny vavaka ao anatin'ny fahaterena. Heverin'ny mpandinika moa fa ny tantara ilafian'ity tononkira ity dia ny fahoriana nentin'i Davida tamin'ny zanany atao hoe Absaloma izay namono ny rahalany tsiray reny taminy. Izay moa ilay fianakaviana tao amin'ny testamenta taloha. Dia nandositra tany amin'ny dadabeany io Absaloma io, afaka taona vitsivitsy 3 sa 4 taona izay, dia niverina indray izy teo amin'ny nisiny indrainy, teo amin'ny fanjakany indrainy ary dia nanangana saina fikomiana. Eritrereto hoe io ny mpanjaka zany, io ry zareo Ambotsiroatra dia ny zanany no manangana fikomiana mitarika ny mpivarotra eny an-tsena. Ohatra. Zay ilay fahorian'i Davida dia maro ny salamo izay ambaran'ny mpandinika fa milafika eo amin'ny tantara ny fifandraisan'i Davida sy Absaloma zanany tamin'ny Absaloma izay mikasa hanonga-panjakana. Dia eto zany izy mitaraina amin'Andriamanitra no ny fahoriana entiny ny amin'ny afitsok'i Absaloma zanany. Ny fahatelo hatramin'ny fahadimy dia fangatahana ohatry ny fangatahana famelana amin'Andriamanitra na koa vonjy ihany no hoe azakipaka miaraka amin'ny ratsy fanahy reza Andriamanitra. Ny ratsy fanahy io dia tondrony manana toetra anankiroa, tsy vakiako moa ilay soratra masina sady mamaky nareo no manaraka ny fanazavana. Ny voalohany dia ny olona ratsy fifandraisana amin'ny namany. Milaza fihavanana izy hoy izy nefa ratsy ny ao am-pony. Anankiray faharoa ny toetran'ilay olona ratsy lazainy eto hoe aza atao indray manakipaka amin'ireny dia ny olona maniratsira ny asan'Andriamanitra. Izany hoe aza atao indray manakipaka amin'ny olona ratsy fihavanana amin'ny namany aho sy ny ratsy fihavanana aminao Andriamanitra.
ny andininy fahaenina sy ny fahafito dia fisaoran'Andriamanitra satria nahatsiaro sy ny hainy vavaka Andriamanitra. Mampahery azy zany. Izy moa ny olona tsy hahery rehefa tojo hoe tena novalian'Andriamanitra ny vavako. Ny andininy fahavalo sy fahasivy dia tonom-bavaka milaza ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny mbola fangatana fanohizana famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary eo tsy famonjena ho azy irery ihany fa famonjena ho an'ny vahoakany koa no tononon'i Davida. Ndao ary sika hijery fampiarana an'ireo foto-kevitra ireo. Voalohany rehefa tojo fotoan-tsaro sika hoe tena manolo-koditra na mbian-koditra tena ny akaiky anao mampahory anao eto ny an'i Davida dia ny zanany dia miantora amin'Andriamanitra. Efa fanaontsika izany saingy ampianariny ity mofona ity antsika indray ny hoe rehefa tojo sarotra re aza makatsy makarofa miantora amin'Andriamanitra. Manaova tahaka ny Davida hoe aza manakombona ny sofinao mba henoy ny fivavako. Ny faharoa dia ny hoe amarino ny toeranao eo anatrehan'Andriamanitra. Tena mifona amin'Andriamanitra. Endriky ny fifonana ho isika ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy. Eny hoe miantoraka amin'Andriamanitra ianao tsy mangataka vonjy fotsiny fa mangataka famonjena ara-panahy ny hanesorany ny fahotanao. Ny amelan'ny elokao ka tsy ahatonganao ho isan'ny voasazy miaraka amin'ny ratsy fanahy. Dia eo koa ny fanekena tsy hoe fangataham-pamelana ihany fa fanaovana voady hoe za tsy hanao ratsy. Tsy tokony ara-dalana amin'ny mpanao ratsy isika na akatahaka azy ireo. Hijoro amin'ny finoana tsy hanilikilika ny asan'Andriamanitra na namaivana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Andininy fahaenina moa ilay fisaorana sy fiderana dia mampianatra antsika hoe amin'ny fotoana rehetra dia ampianarantsika hisaotra an'Andriamanitra. Maika moa fa nandray ny valim-bavaka mety na afa-po antsika. Fampianara dia hoe misy telo ny valim-bavaka, andraso kely dia tsia dia eny. Zany moa. Inona ny valim-bavaka tsia nomenan'i Jesoa? Esory amiko ty kapoaka ty tsy mila esorina. Asa ianao mifantsika eo amin'ny hazo fijaliana valim-bavaka tsia fa rehefa avy eo inona no toyany? Voninahitra sy fandresena. Fangatahana ho an'ny hafa. Fampianaran'ny fiangonana dia hoe io dia fitondrana hazo fijaliana. Teo amin'ny hazo fijaliana ny tompony vavaka ho an'ny hafa. Mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony. Anisan'ny nentin'i Jesoa am-bavaka tamin'io. Ianao mpanota tamin'io dia nentiny am-bavaka. Ny vavaka dia tena asa tsy vatry ny kamo. Ary tena azo fijaliana ho an'ny mpanao azy. Inona no hoe azo fijaliana? Voalohany, ny vavaka dia tsy ho an'ny tenanao ihany fa misandrahaka amin'ny hafa koa. Fifandraisanao amin'Andriamanitra ary fifandraisanao amin'ny hafa. Etsika dia andiny tenany hoe hatraiza ary ny lalana nandehanan'io vavaka nataonao io, ohatra ny androany. Iza sy iza daholo nefa nitononao amin'ny bavaka ankiona raina. Fa arakaraky ny angezan'ny fitiavanao no ivelaran'ny vavaka ataonao. Raha tiako ny fireneko dia tsaroko amin'ny bavaka foana io. Raha tiako izao tontolo izao tsaroko amin'ny bavaka foana io. Indraindray dia kely bitika kely ny azo fijalianao. Ny vady aman-janako ao ihany, hatreo ihany ny vitanao mitondra azy amin'ny bavaka. Sasany moa dia manana an'ilay fo mafy kely izay. Ataoko anao koa nitondra amin'ny bavaka ny hafa. Ny nahary tsy ho vitako.
dia ny azo fijalianao ireo zany mikatonao fa rehefa arakaraky ny habe ny fitiavanao no ivelaran'ny vavaka ataonao eo zany tsy fampitsaratsara vavaka eto indray tsika rehefa mivavaka any atreto fotsiny vavaka mitakatra le vavaka nataony ny Jesoa dia tena hoe ny maneran-tany ny mpanota maneran-tany nentiny amin'ny bavaka ireo nanombo azy amin'ny hazo fijaliana zasianao ao anatin'izany araky ny Hebreo 4:1 nodiniantsika tamin'ny fotoanandro mivelatra ny vavaky ny olona tsy ho azy rery ihany tahaka ny an'i Davida eto fa ho an'ny vahoakany koa dia izay mandrakarivo tsaroa fa ny tompo eo ankavanan'Andriamanitra iray dia mivavaka sy mifona ho antsika mandrakandroany asa moa hoe tonoho ny anarana tsirairay ve le olombelona fa izay moa Andriamanitra manana ny fahefany sy ny fahafahany izy fa tsy ohatrantsika voafetra fa mba hianarantsika zany hoe rehefa mivavaka sika dia velary tsara ny tananao tsarovo tsara zany azo fijaliana entin'i Jesoa mivavaka ao anao sy izao tontolo izao tiavo izao tontolo izao dia ataovy mivelatra amin'izao tontolo izao ny asanao dia tsarovo ohatra ireo ravatrano any Azia vokatry ny horohorontany ireo ravatrano any Atsimon-drano ireo tsy manan-kialofana hiditra zao ny ririnina ireo rovotra fitafiana be dia be tahaka izany azonao alalitra mihitsy amin'ity latsinainy ity dia mivavaka ho an'izao iny le isaky ny amin'ny 7 ora manana ilay trakitra kely iny tsikefitsikema zao daholo ny entina mibavaka efa fampianarana antsika ireny asa moa firy amintsika reto zao no mandray an'iny na tsy amin'ny 7 ora alina aza fa amin'ny fotoana anankiray hoe androany any zany hiaraka amin'ny efitsikema hivavaka ny amin'ny tahaka izao ny fampiarana farany iny dravana dia ny hoe velaro ireny vavaka ataontsika tahaka ny namelaran'ny tompony tanany teo amin'ny hazo fijaliana ho an'izao tontolo izao dia tsaroa fa isika ny solo-tenan'Andriamanitra ity amin'izao tontolo izao solo-tenan'ilay solofony Jese solofony Davida mivavaka ho an'izao tontolo izao mba tsopotsopony daholo ireny zava-misy maneran-tany ireny ary apetrao ampelantanan'ny tompo izay indray ary havana ny rahantsika androany katroka izao ny amin'ny fitorany sasany hivavaka isika dia misaotra Andriamanitra noho ny fotoana nahafahanay niarana andinika ny teninao misaotra indrindra koa noho ny nanomezanao anay hevitra vaovao avy amin'ny fandiniana soratra masina ahatakaranay fa Andriamanitra tsy mba manampitsofina ianao fa miaino dia misaotra anao ny amin'izany izahay Andriamanitra efa namonjy anay ianao ary mbola hamonjy ny lovanao hitahy anay ane ianao amin'izay rehetra ataonay mandritra ny tontolo andro satria olona efa nandray ny fahasoavanao izahay dia manaraka izany fitahiana izany apetraka eo ampelantananao ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay ny amin'ny ijoroanay ho vavolombelonao ry tompo amin'ity tontolo andro ity ka na amin'ny teny na amin'ny asa izay rehetra mifanerasera aminay dia ataovy mahita fifaliana ao aminao jereo ny tsy salama ny manana olana ireo mety zohy manjo jereo ireo tompo randraikitra samihafa vesarany andraikitra na ara-panjakana na ara-pivavahana ampahery sy hanoana azy ireny ianao avy tany tsara ny adidy izay antsoroany apetraka eo ampelantananao ry tompo izao tanàna ny Tananarivo izao hitanao izay mety ho sahoho andresaka hitanao izay mety ho savoritana fa amariny fa Andriamanitra ny filaminana manana fahefana amin'ireny trangan-javatra rehetra ireny ianao jereo indrindra ireo kamboty sy ny mpitondra tena mba hanakaiky azy ireny ianao ry tompo ampifaly azy raha ory anome azy fanantenana raha kivy apetraka eo ampelantananao ireo ray mpianakaviana rehetra ny reny mpianakaviana rehetra amin'ny filofosany amin'ny fitaizana ny zanaka nomenao dia io izao tontolo izao Andriamanitra misy ady tsy mety mitsahatra misy vahaolana tsy hita misy fifandirana misy fahantrana tsy ahitana fanafana ary misy koa izay fifanambakana
fantatrao ny amin'izao tontolo izao. Maty ho an'izao tontolo izao ianao Jesoa miasa amin'ny fahasoavanao mba hitondra izao tontolo izao amin'ny famonjena no ny famindramponao. Amin'ny anaranao ilay nampianatry nay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrano antonona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny ariany amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Mandiana fa velona ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.